fiavana nitatanana ny madinikao tanatiny zay fotoana elizay azazalona namboaranao ny fiverananjaona izy madinikao no fidina fiverana anambarany asana irasya sarazana umajakiza ira fiverana trani no eo ambabanay sosina sisa atrany obiaty atretuka atrany andany trarany zazalona namboaranao ny fiverananjaona izy madinikao no fidina fiverana anambarany asanao irasya sarazana umajakiza zazalona namboaranao ny fiverananjaona izy madinikao no fidina fiverana anambarany asanao irasya sarazana umajakiza ivavaka isika tonga amity fotoana malalana ity indray zay re Jesosy malalo dia ampianaro izay ifankatia tahaka ny tiavanao anay ary ka ampiseho tokoa izay fa tena mpianatrao tsy manala barakanao fa tena manome voninahitra ny anaranao ka ho sekoly alahady miendrika anao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana zavavaka izany amen. Ry sekolary malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ry atsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana amin'izao alahady fahatelo ambin'ny folo manaraka ny trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsary ny Jaona. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa efatra amby telopolo hatramin'ny andiny fa dimy amby telopolo. Toy izao no favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba ifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba ifankatiavanareo kosa. Zany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Amen. Mba tsangany kely ny tanana aminareo ry sekolady malala zay efa niditra hôpitaly. Tsy hoe niditra hôpitaly le hoe voatery hoe narary fa efa nakao anaty hôpitaly fotsiny. Misy maromaro reo. Dia ao anatin'ny hôpitaly misy mpiasa maromaro. Misy mpanadio-drano, misy mpiambina, misy mpitondra marary. Dia zao, na dia marobe tahaka izany ary ny mpiasa ao amin'ny hôpitaly,
dia tonga dia fantatritsika mandrakariva hoe io le mpitsabo dokotera moa mahazaratsika ny tena azy fa raha ny tena marina dia hoe mpitsabo ny fiteny anazy tonga dia fantatritsika hoe iny le mpitsabo fa nahoana ary misy mpiambina eo misy mpanosika mararaka ny tena to misy mpiasa maro be eo anatin'ny hopitaly misy mpandray olona fotsiny fa manina tonga dia fantatsika hoe io le mpitsabo ahoana hoe zay mihitsiny amin'ny alalany akanjony misy akanjo a sy misy fitaovana ny aminy dia tonga dia fantatsika hoe mpitsabo iny tsy mamitaka mihitsiny zany ary raha ohatra ka hoe misy olona tsy mpitsabo manao an'iny ao amin'ny hopitaly a dia mety ho voaroaka satria mety olona mpisantoka zay fa matoa ny olona manao an'iny akanjo iny sy manao an'le fitaovana eto amin'ny tenda ohatra na eo amin'ny lohany dia izy zay le mpitsabo na izy le dokotera ozisytsika zany hoe misy tonga dia hamantarana anazy hoe zao iny olona iny ohatra koa zao ampiangonany ny pastora zao ary ohatra olona vahiny zao mahita azy dia tsy mahalala azy tsy zay fa rehefa miakatra eo amin'ny altara izy zay fa fantatra olo hoe iny le pastora satria nahoana manao ny akanjo pastoraly izy dia amin'ny fotoana fitaovavahany koa dia tonga dia fantatsika hoe iny olo iny dia koa iny olo mpampianatra lalady amin'ny alalany iny amin'ny alalany akanjony misy zavatra maro be zany tonga dia amantarantsika hoe zao iny olona iny tsika koa ohatrano manana fitaovana maro ohatra hoe penina stylo zany dia tonga dia fantatsika hoe tiany atsika na dia mitovitovy ohatra hoe samy Schneider le izy dia tonga dia fantatsika hoe tiany anaty tiany ny zoky ty tiany ny zandry ty satria nahoana zay mihitsy misy marika kely zoky zao ohatra manakitsaikitra tsilo dia kika be ny azy ohatra ny zandry ohatra zao atotatotany amin'ny tany dia maloto be ohatra dia tonga dia fantatra foana hoe tiany ihany na tiany ihany misy amantarana anazy foana any ampianarana koa ohatran'izay ny sasana sy ny anarana zany hoe misy zavatra avy hatrany dia azo amantarana hoe zao iny mety ho sarotsarotra nandray amin'ny zavatra hafa fa misy ny zavatra tonga dia fantatra eto ary dia mametraka fanontaniana aminareo ahoana ny afantarana fa hoe tena mpianatra Jesosy tokoa ny olona anankiray araka ny teny eto dia zao ino zay mihitsiny mifankatia aferina kely hoe mifankatia zay ny afantarana hoe mpianatra Jesosy isika dia zao tsy le fitiavana eritreretintsika misy zao reny olona hitatsika olon-dehibe tanora namantsika reny miaraka izy dia afaka revolana dia miaraka amin'ny olona hafa izy le sipasipa mihitsy eo rezako eo tsy zany ny fitiavan'i Jesosy zany neny Jesosy rehefa tia olona anankiray izy dia tiany foana iny fa ny antsika tanora namantsika reny dia tia kely dia raha vao mahasosotra anazy dia misaraka kely indray dia misy olona mahafinaritra anazy ndray dia miaraka amin'ny indray izy dia mahasosotra anazy izy dia misaraka amin'ny indray tsy ohatry zany neny Jesosy fitiavantsika koa indraindray dia hoe mizara manome zavatra ho an'ny namantsika mety sa tsy mety mety saingy zao ny olana rehefa avy eo tsika mila zavatra indray dia takitsika amin'ny namany lele izy hoe za tamin'iny mba nanome anao mba ame koa sa zany koa ny fitiavan'i Jesosy neny Jesosy dia zao manome foana izy ka na dia tsy ameary anao dia vonona ny ame anao izy le fitiavana tahaka an'izay resika lady malala no tokony ho tafintsika zay fitiavana tahaka an' Jesosy zay no ahitan'olona hoe mpianatra Jesosy isika fa rehefa fitiavana tahaka an'izany no asentsika amin'ny olona dia iaiko ny olona hoe tena fitiavana avy amin'i Jesosy tokoa izany tena mpianatra Jesosy tokoa izany ary ny tena mahafinaritra dia izao hiteny mihitsy ny sasany hoe zany ka tena tsika lalahady mazoto mianatra mitory ny fitiavan'i Jesosy efa zoavan'i Jesosy Kristy tompo mba fitiavana Andriamanitra ray ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy-masina amintsika rehetra ny hatram'izao ko mandrakizay amen mbola iombona amin'ny vavaka isika te ho mpianatra tokoa izay ry Jesosy kanefa dia tsy mahay mitia ny namanay fa matetika noho ny maha-olombelona anay dia mitaky mandrakariva zavatra hafa izahay ampianaro ry izay ho tia ny namanay tahaka ny mitiavanao anay amin'ny anaranao Jesosy manao fanjavavaka izany amen.
faly miarabantsika rehetra indray manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity. Dauphin Mara no anarako a, zanaky ny fiangonana loteranina malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina, nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa maitso toy ny fambolena, ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Canto isere e ciavitana ire ubibi kelika achamminelle fon canto iri kamahatiza. Soyons réunis dans la prière. Nous sommes arrivés en ce moment, Seigneur, ce merveilleux moment que nous avons choisi pour écouter ta parole. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres et à être dignes d'être tes disciples. Entendons, Seigneur. Amen. Bien le beau jour à vous, membres de l'école du dimanche, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père soient avec vous. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 13e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 13, verset 14, verset 34, excusez-moi, au verset 35. Jean chapitre 13, verset 34 au verset 35. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Amen. Levez la main un peu ceux qui sont déjà entrés dans un hôpital. Pas forcément ceux qui ont été malades, hospitalisés, mais ceux qui sont entrés tout simplement dans un hôpital. Voilà, il y en a plusieurs là. Dans un hôpital, il y a plusieurs employés. Parmi le personnel des hôpitaux, il y a par exemple les gardiens, les infirmiers, les réceptionnistes, ceux qui s'occupent du ménage, des nettoyages et tout. Et comment vous pouvez reconnaître les médecins ou les docteurs comme certains le disent? Comment? Exactement, par leur blouse blanche, par leur stéthoscope autour de leur cou. Et ça ne trompe pas. Dès que vous voyez quelqu'un en blouse blanche avec un stéthoscope au cou, vous savez immédiatement que c'est un médecin, n'est-ce pas? Ça ne trompe jamais. De même, à l'église, si par exemple quelqu'un d'étranger entre dans notre église et qu'il voit notre pasteur avant le culte, il ne peut pas le connaître, n'est-ce pas? Mais dès que le culte commence, ils arrivent immédiatement à savoir que c'est le pasteur. Pourquoi? Exactement, parce qu'il sera vêtu de sa robe pastorale. De même, on peut également reconnaître les enseignants de l'école du dimanche
grâce à leur blouse. Nous avons plusieurs matériels chez nous. Par exemple, le stylo. Votre grande sœur ou votre grand frère possède peut-être un stylo. Votre petit frère ou votre petite sœur également aussi. Peut-être à la même marque, disons par exemple Schneider. Et pourtant, vous arrivez à reconnaître le vôtre. Vous arrivez à reconnaître celui de vos aînés ou de vos cadets. Comment? Par exemple, certains d'entre vous aiment bien mâcher les stylos. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette manie-là, mais bon, c'est une mauvaise habitude pour certains. Et on peut reconnaître le stylo de quelqu'un parce qu'il mâche tout le temps son stylo, par exemple. Il y en a d'autres qui n'arrêtent pas de lancer leur stylo. Et on peut reconnaître leur stylo par leur saleté, par exemple. Il y en a qui écrivent beaucoup, et on peut reconnaître le stylo parce qu'il reste peu d'encre, par exemple. Si par exemple également, à l'école, on peut voir aussi que certains, on peut reconnaître leur stylo parce qu'ils mettent une marque. Ils mettent leur nom ou une autre marque. Donc, il y a un moyen de reconnaître toujours quelque chose. Alors, je vous posais la question. Comment reconnaître les vrais disciples de Jésus? Comment? C'est ça. Par l'amour, en s'aimant entre nous. Mais attention, il ne s'agit pas de l'amour que vous pensez. Regardez bien ce que Jésus a dit. Aimez-vous les uns des autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Certains jeunes à présent sont ensemble. Ils disent qu'ils s'aiment et pourtant après 1 mois, 2 mois, ils se séparent. Et après ils trouvent une autre personne et ils se vont ensemble et après 1 mois, 2 mois, ils se séparent. C'est pas ça l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, il aime quelqu'un sans limite. Il aimera cette personne-là toujours. Pas comme certains jeunes d'aujourd'hui qui aiment un peu pour quelques mois et après ils ne l'aiment plus. C'est pas ça l'amour de Jésus. Et nous également, même si nous sommes des enfants, on a un amour bizarre. Un amour bizarre, pardon. Comment? Nous distribuons, nous donnons quelque chose, nous partageons quelque chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être un cadeau, ça peut être un goûter. Mais le comble, c'est quoi? Après, on espère quelque chose en retour. On espère que cet ami-là, notre ami, nous rende l'appareil. Nous donnera un jour un cadeau, ou encore de l'argent, ou un goûter, ou quelque chose comme ça. Jésus ne nous aime pas comme ça. Pour Jésus, il donne toujours. Qu'on lui rende l'appareil ou pas, Jésus nous aimera toujours. Il donnera toujours son amour pour nous. Il donnera toujours sa lumière pour nous. Il nous donne beaucoup de choses, sans espérer quelque chose en retour de nous. C'est comme ça également que nous devons aimer nos amis. C'est comme ça également que nous devons aimer nos ennemis. Nous devons aimer tout le monde comme Jésus nous aime. Voilà comment on peut reconnaître les vrais disciples de Jésus. Il y a de faux disciples, hein, mais nous sommes les vrais disciples de Jésus. Pourquoi? Nous devons aimer comme Jésus nous a aimés. Résultat, on peut également devenir de bons membres de l'école du dimanche, de studieux élèves de l'école du dimanche, tout en étant de bons disciples de Jésus, en s'aimant les uns les autres. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions également pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous aimions tout le monde comme tu nous as aimés. Ne nous laisse pas être déconcentrés par tous les problèmes provoqués par le démon. Aide-nous à toujours aimer, quoi qu'il arrive. En ton nom, Seigneur. Amen. Jangan mantenai
zahay riray Yanano antenay nalapagay Isofa ansyana mafiananda Babaliw re riray Babaliw re zahay Nanjanay
manahoana daholo rakizy hitanareo rakizy a tsika dia tokony azoto mivavaka azoto mihaino toriteny ary indrindrandrindra manao hira fiderana mazoto ianao mivavaka mazoto ianao mivavaka mazoto mihira fiderana mazoto mihira fiderana Fani tumpuna mihaino anao mahina Fani tumpuna mihaino anao mahina tianareo ve jesosy rakizy tsara zany rakizy aleo ary tsika hiaraka idera azy mandrakarifa ankalaza ny anarany fa tsara io jesosy tsika io mazoto mamaky baiboly mazoto mamaky baiboly mazoto mihaino toriteny mazoto mihaino toriteny Fani tumpuna mijery anao mahina Fani tumpuna mijery anao mahina Fani tumpuna mihaino anao mahina Fani tumpuna mihaino anao mahina Yeah. Efa vitany safidy anaraka anao vonina ny mitadidy Aleko ihany ny miaraka amin'ny Jesosy dia aleko ihany nahitako ny Yesu latsako fahorianeo tsy maintsy lazaiko amin'ny tiavana ny azy fijaliana miaraka amin'ny Jesosy fa izy ane mahalala ny hevitra iverana antsika olony ie hevitry gondra fiadanana fasana tsy tsiloza marina kady matoky an'izany za matoky an'izany mandresy aho natopatopany rivotra sonja mahery azaho raha mbola Jesosy any no kapiteny tsy maintsy tafita ilesamy kely any an-danitra ho aho amiko mijane tsy maintsy mandresy aho na teny efa mila ho rivotry ny rano mihitsy azaho raha mbola Jesosy any no kapiteny tsy maintsy tafita ilesamy kely mandresy aho amin'ny Jesosy mpandresy ao am' Jesosy aleko ihany miaraka amin'ny Jesosy dia aleko ihany lay devoly satana tsy reraka mihitsy ny andavao fa miaraka amin'ny Jesosy dia misy fia za tsy maintsy mandresy fa izy ane mahalala ny hevitra iverana antsika olony ie hevitry gondra fiadanana fasana tsy
aleoko any miaraka aminao ry tompo na maro reo anenjika ka alaza tsy ala tsy hitsarotry ny anompo anaraka tsisy fepetra vonina ny anovatoetra reo dalako rehetra asiko fetra ye eo anilanao ny toetra Jesus ilay kapteny mitondra ilay saminay fa ilay satana de olo Lucifera any amin'ny elo mirehatra fa efa resy fa valo efa resy Jesus nanara rehefa efa narehetra eo an-tanany izandriamanitra mahery izay manatona azy fa ho mpandresy fa ho mpandresy Swamna, don't be beba, kaza
ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara